manolana ny fiadarana sy ny fahasoavan'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ho antsika rehetrarehetra. Na 4 minitra ny halavan'ny tenintsika eto dia ny zavatra azoko antoka dia izao manana anjara ao amin'ny fanahy masina ianao. Izaho moa efa mampiatahatra ireo any andriam-pamaky anarana mihitsy hoe kely mafonja ozy izy, tsy fametametaka an'izay anarana izay tsika rehefa mirava. Fa ohatrany hoe matetika somary manao toriteny somary fohifohy izay fa zavatra azo antoka nizaniza mitoreto dia misy fiatraikany foana any anatin'ny fotsika rehetrarehetra. Amen. Androany iriko indrindra ianao tsy jerin'izaniza hoe tokony hianina mihitsy ny teo fa mino hoe manana anjara ho anao Andriamanitra. Vakitsika ny teny eo am-bokin'ny Romanina 9:9-10. Andiny 5:30. Romanina 9:9-10 andiny 5:30. Rehefa hitanao dia vakitsika mba miaraka zany sika ao anatin'ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy aneno memboninaitra mandrakizay. Amen. Halleluja. Izany teny izany no antsika miditra ao anatin'ity fotoana ity androany. Ny raha ohatra hoe omena lohateny zany ny avarintsika dia hoe olon'ny fanomezam-boninahitra. Olon'inona? Fanomezam-boninahitra an'izy an'Andriamanitra, an' Jesosy. Ao anatin'izany ny voninahitra moa rehefa raha ohatra hoe tsika rehetra mahalala an'izany voninahitra zany ohatrany hoe raisitsika hoe famboniana na fahatsarana. Matetika any amin'ny miaramila no hainontsika an'izay hoe manome voninahitra lehibe. Dikan'izay zany ohatrany hoe mametraka anao ambony manaja anao manome voninahitra zany dia midika hoe fisaorana, fiderana, fanajana, fakasitrahana, fanandratana, fanindraindrana. Zay zany ohatrany hoe tafiditra ao anatin'ny hoe fanomezam-boninahitra. Ao amin'Andriamanitra izy io matetika no miverina dia izao hoe fisaorana, fiderana, fakasitrahana. Inona tsara hoe? Fakasitrahana. Amen. Ao anatin'izany ny Petera 1:2-7 milaza izy hoe taranaka voafidy izy isika, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilaza ny atsarany ny antso antsika hiala tamin'ny maizina ho hafahazavany mahagaga. Izany hoe isika zany rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompon'ny fiainantsika dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba haninona? Hanome voninahitra azy. Amen. Tsy misy nizaniza zany ny olona nantsoan'Andriamanitra ho an'ny tenany ka hanome voninahitra. Ka tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra fa nizaniza nantsoana ho ao amin'ny fahazavany mahagaga dia olona natao hanindrahindra ilay mahagaga sy ilay mazava mandrakizay. Amen. Fa maninona ary tsika no hoe tsy maintsy manome voninahitra azy? Raha niverina namaky tsika teo dia misy soratra hoe fa izy niavian'izao zavatra rehetra izao. Niaviany zavatra rehetra ozy izy fa raha hoentiko kely ianao anatin'ilay nahatonga antsika ho ao amin'ilay fahazavany mahagagany dia izy. Sa tsy izany? Izy no nahatonga antsika niaviany famonjena antsika dia izy. Izao na 2:5-12 manambara mazava tsara mihitsy izy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha tafafindra ho ao amin'ny fahazavany mahagaga zany tsika dia izao izy no namindra antsika tao. Amen. Noho izany mendrika ny fanomezam-boninahitra sika izy isan'andro raha zany tokony ho feno fisaorana indrindra eo amin'ny vavantsika. Raha te hisaoritsika misy fotoana misaotra fanafindranao amin'ilay fahazavanao mahagaga. Asa tsy vitan'ny fiangonana, asa tsy vitan'ny pasteur, asa tsy vitan'ny mpitoriteny tahaka, asa tsy vitan'izaniza fa ianao Jesosy eo namindra ho amin'ny fahazavanao mahagaga. Halleluja. Zany tokony hisaotra sy hamelombelona ny fonao isan'andro. Korintiana 1:7 manambara izy hoe mahatoky izy Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana antsika hanana firaisana amin'ny zanany. Rehefa mivavaka ianao mba azadiny mihitsy mba misaotra an'izany hoe misaotra Tompo fa raha mba manana firaisana amin'ny zanakao Jesosy Kristy ianao no antony. Halleluja. Ao anatin'izany sy voavonjy mandrakizay zany sika nizaniza mieritreritra hoe zahay voavonjy noho ny asanay sy ny sisa. Mino efa hainao zany. Fa overiko aminao tsy voavonjy noho ny asantsika na handeha ambaki ny lohantsika azy. Mba teneniny kely an'izay no akaikinao sy voavonjytsika hoe nandeha ambaki ny lohantsika mihitsy azy. Rehefa Jesosy Kristy no namindra antsika ho amin'ny fahazavany mahagaga tsisy voavonjy zany eo. Halleluja. Ao anatin'izany ny ten'Andriamanitra koa mbola laza teo amin'ny faharoa hoe izy maninona? Miazona azy. Fa ny lohatenantsika mbola mijoro mandrak'androany dia iza miazona azy?
Jesosy Kristy. Ianao areva saika hemotrako. Impiritsika ny saika hemotra amin'izy fotoana fa matoantsika mbola mijoro mandrakandroany. Jesosy Kristy ndao iteka mafo an'ilay mihazona antsika aloha tsika. Alleluia. Filipiana voalohany toko fahena andiny fahena milaza mazava tsara mihitsy ihany koa izy ao anatin'izany hoe mahatoky io izy Andriamanitra. Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo. Mahatoky izy ka mahazona an'izany mandra-piavina. Za tia ilaza aminao rehefa an Jesosy ianao dia mahatoky ilay mahazona anao, ilay niantso anao ho ao aminy. Mahatoky Jesosy ilay niantso anao ho ao amin'ny famonjeny dia hiazona anao hatramin'ny farany izy. Tsy ny hafanampotsika mihazona antsika. Raha antsika ohatra mieritreritra izany hoe zara vavy tena mafana fo a. Tsisy ampimotra jerena tratry ny olona ravavy, tsy hita ravavy. Ohatr'izay koa rahalahy. Za rahalahy tsisy masakana anazy zany ana mivadika ao an-trano ozy ny vady miantso aiza ianao efa tsy maintsy mody rahalahy. Satria nahoana tsy hafanampoly izy fa inona Andriamanitra ny mihazona. Andriamanitra ny mihazona. Sy ny hafanampotsika be dia be nefa nafana fo talohantsika. Tsy voisika nafana fo. Tsika mbola taty aoriana be mihitsy fa be dia be nefa nafana fo teo alohantsika. Fa rehefa nandeha ny fotoana niemotra, nilatsaka. Tsy fanomezantsiny anefa izany. Fa isariako ny sainao dia izao ndao hisaotra ny amin'ny fihazonan'Andriamanitra antsika. Isan'andro dia mendrika hisaora n'izany fihazonan'Andriamanitra antsika izany. Satria nahoana tsy izaho Tompo, raha mbola toy izao androany, raha mbola afaka manompo androany, raha mbola afaka mivavaka androany, raha mbola mahita lazainy eto anatrihanao androany dia izao ianao ny mihazona. Amen. Fahatelo manaraka izany dia izao no lazainy teo hoe sady izy koa no antony. Ny antony fiainantsika riavana mampisidika ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia tsy mitoerana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny antony mampisidika ny fiainantsika zanak'Andriamanitra dia tsy ny zavatra haintsika fa ny mampisidika ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia izao fanahy masina ao anatintsika. Amen. Zanak'Andriamanitra izay nandray ny famonjena, nandray ny fanahy masina, hitoerana ny fanahy masina, manana ny fanahy masina ho tombo-kase ao anatiny. Dia izao ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainany mampisidika ny Tompo. Raha mba misidika ny fiainako androany dia ianao fanahy masina. Alleluia. Tsy noho ny amin'ny toerantsika intsony tokony ho ampireharehantsika misy fotoana, fa noho ny amin'ny fanahy masina ato anatintsika. Amen. Tsy noho ny amin'izay mety hoe voninahitra omen'ny olona, fa noho ny amin'ny fanahy masina ato anatintsika ilay fanahiny voninahitra. Manana ny fanahy masina ianao isaora izany. Amen. Miamboninahitra ianao Andriamanitra satria nahoana misidika ny fiainako noho ny aminao fanahy masina tsara indrindra. Alleluia. Raha tsoriny ity teny manontolo ity ao amin'ilay hoe fa izy ny aviny, izy ny mihazona azy, izy koa no antony. Dia izao ny zava-dehibe ao anatin'izy raha fitinina hoe izy mihitsy no mahatoy izao antsika. Na andavanandrom-piainana io mety famonjena ny nentiko taminao tao anatin'ilay anankitelo teo. Fa na ny andavanandrom-piainantsika aza riavana dia mendrika hiankina. Izy ny fiankinan'ny fiainantsika, izy ny ankina ny andavanandrom-piainantsika. Za miteny aminao fa ny saintsika io anie raha misy zavatra kitian'Andriamanitra kely fotsiny fa tsy tadidinao hatramin'ny anaranao e. Ny anaranao ohatra ny anaty fa sao dia misy mitovy anarana. Ohatra hoe ny anaranao izany hoe Suzanne. Tsy tadidinao ny anaranao lasa Viviane. Kely fotsiny kitian'Andriamanitra ao anatin'io mety mampimiantsika za tena kely fotsiny. Tsy tadidinao hatramin'ny anaranao. Za tia ilaza aminao androany isaora manokana ny amin'ny sainao io isan'andro. Tsy voatery isan'andro moa izany. Sao dia lasa hoe lalàna ve izany izy fa za manokana raha izany ho anontanianao za matetika misaotra ny amin'ny saiko satria nahoana zavatra kely fotsiny kitian'Andriamanitra aho dia tsy mitarika fotoana intsony aho. Tia ilaza aminao androany isaorina dia tongotra ho afaka mijoro io. Za misy fotoana mandeha tongotra dia misaotra n'Andriamanitra, Andriamanitra ho misaotra. Fa mbola misy tongotra tsy hoe atosika amin'ny seza zany ka ho sahiranina amin'izay ny vady aman-janaka. Fa misaotra Andriamanitra fa na dia inona ro aloha ny tsy mety eo amiko dia izao mbola majoro tsara ny tongotra. Amen. Nisy kivazovazo ndraisiko izay nisy fotoana ohatran'ny hoe mba tonga tao an-tsaiko ilay izy hoe na inona olona na tsy zaka ny lohanao dia isaora Andriamanitra fa mbola zaka ny vatanao ny lohanao. Any mbola zakana ianao ve mieritreritra hoe mandehandeha ho azy io? Andriamanitra no iankinana io, mahatonga an'io mbola eo. Mahatonga ny lohanao mbola zakanao tsara. Ianao aza meandreny olona hoe manana fahasembanana ireny fa ianao tena ianao tokony isaotra raha hoe Tompo misaotra aloha fa tena mba zao aloha ny fitondranao aho manokana tsy hidirako izay fitondranao azy ihany aloha fa ny anahy aloha misaotra Tompo fa mbola mandeha ara-dalàna tsara ny vatako. Raha nay izany mihavantsika hoe tena fahasalamana izany koa hoe raha lasitraka dia isaorana n'Andriamanitra. Ie misaotra an'izany raha lasitraka. Misy fotoana raha ndriavana, efa nitantaraiko teto izy ity nisy fotoana hoe izay ao an-trano misy fotoana rehefa alohan'ny sakafo dia izao ny vavaka ataona hoe Andriamanitra ho misaotra. Fa ity tsy tokantrano ity tsy misakafo izany ity raha tsy ianao ny manome azy. Hoy tamin'izay hoe tsy vavaky ny olona mahantra izany.
vavavaky ny olona matsapa hoe ianao mihitsy ny fiankinany fiainanay manontolo rehetrarehetra ninninina na inona na inona ary tiako hisariana anao anatin'izany ny toe-po manome voninahitra an'Andriamanitra dia izao ento hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo aminao manome voninahitra noho ny amin'ny zavatra rehetra izay nomeny ho anao na inona na zanaka na vady na iza eo aminao isaorina manana fianakaviana renao isaory an'Andriamanitra izany nome voninahitra Andriamanitra ao anatin'izany amen dia be any tsy manana fianakaviana tsony ianao ary mbola manana dia masosotra ry izy isaory an'Andriamanitra amen faharoa manarak'izay voalohany ao anatin'izay zany dia izao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra nataony ho antsika amen na ny andavanandrom-piainana na ny famonjena antsika faharoa manarak'izay dia manome voninahitra azy ny amin'ny maha izy azy tsotro izao fotsiny fantatrao ve fa Andriamanitra manana ny toetra manokana mendrika nomezam-boninahitra azy ary Davida dia nalala an'izany tsara boky ny salamo rehetrarehetra dia mideran'Andriamanitra foana Davida raha misy boky fideran'Andriamanitra dia salamo deran'Andriamanitra foana Davida atao anatin'izany rehetrarehetra zany satria nahoana satria misy zavatra fantany manokana momba an'Andriamanitra isika sy ianao anefa tsy afaka hahalala an'Andriamanitra tsotro izao fotsiny raha tsy amin'ny teny no halalantsika azy alleloia ny antony mahatonga antsika ny halala an'Andriamanitra raha te halala an'Andriamanitra misimisy ianao dia ny teniny no mila vakianao sy jerenao alleloia tsy afaka tena hoe mahalala an'Andriamanitra sika rehefa tsy mifandray amin'ny teniny satria nahoana ato manambara ny toetra an'Andriamanitra ato manambara momba an'Andriamanitra ato manambara ny natiora an'Andriamanitra rehetrarehetra andray ohatra ao anatin'izany ny salamo 7:7 zao ohatra hoe raisika ohatra zany ao anatin'le izy andao ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy salamo 7:7 dia ho vakitsika an'ila izy ray fotsiny ty raisiko aminao ty dia ho raisiko ohatra aminao 7:7 dia milaza mazava izy hoe manan-tsandro mahery ianao mahery ny tananao avo ny tananao ankavanana maninona ho ny Andriamanitra manan-tsandro mahery ny tanany ay ve avo ny tanany ankavanana zay no vao nalala an'izany mety hoe fantatsika global izy fa ao amin'ny ten'Andriamanitra dia adika mazava tsara mihitsy hoe zao manan-tsandro mahery ny Andriamanitsika ary raha ohatra hoe te hanome voninahitra azy ianao amin'ny maha izy azy zany dia zao Andriamanitra miteranao fa ianao manan-tsandro mahery ary ny sandronao tompo dia sandry avo mandrakizay mahery ny tananao ohatra zany ao anaty vavaka be dia be ny afaka mbola ataonao ao anatin'izany tiako tenena ao anatin'izany ry havana me voninahitra Andriamanitra amin'ny maha izy azy me voninahitra Andriamanitra amin'ny maha izy azy nefa tsika tsy afaka mahalala maha izy azy raha tsy mifantoka amin'ny teniny raha tsy miditra ao anatin'ny famakiana amin'ny teniny aza mieritreritra lalan'Andriamanitra tsotro izao fotsiny zany hoe fanahy maso no vangio dia ampahafantara tsotro izao fotsiny rehefa tsy hanao ianao zany dia izay fotsiny tsotro izay fa fanahy masona mitarika anao foana amin'inona amin'ny teniny tsy misy kristianina tsy mifamatotra amin'ny teniny zany amen kristianina tokony hifamatotra amin'ny teniny tsy hoe efa hainao daholo ny zavatra rehetrarehetra ato dia mila miverinao foana tsika amen aza manaiky hisaraka amin'ny teniny zany alleloia teneny eo akaikinao aza misaraka amin'ny teniny zany rahavavy rahalahy satria nahoana ny teny no afahantsika mahalala misimisy an'Andriamanitra amen salamo 2:3 dia milaza mazava izy hoe ampianatra anao izay lalakalehanao hitsinjo anao ny masoko zany lazanto na zany zany dia afaka hiderana an'Andriamanitra nomezana voninahitra an'Andriamanitra Andriamanitra hoe ianao ilay mpampianatra tsara indrindra ampianarin-dray ianao ilay mitsinjo ao ny masonao kay isan'andro afaka hiderana an'Andriamanitra zany nomezana voninahitra an'Andriamanitra amen jerevy tsara ao anatin'izany toy ny riavana dia izao David ty rehefa mandinika ny David ianao dia izao izy tsy nitsaratra tamin'ny fideranan'Andriamanitra zany inona ny lalovany saty zany tsy Davida ihany fa maro no ao anatiny io be dia be ny zavatra nlalovan'i Davida nefa rehefa tena mamaky ny salamo rehetrarehetra ianao dia izao ny zavatra hitanao betsaka ao fiderana fisaorana afaka sitrahana efa fantatritsika tsara zany fa Davida dia nandalo ady be dia be fa raha tsy raisiko ohatra Davida fa misy olona anankiray izay ao amin'ny baiboly ao Abakoka no anarany dia izao ny lazainy Abakoka ao amin'ny Abakoka 7:7 ahoana moa vakitsika voalohany teo misy ary le izy na dia tsy mamontsy naza ny aviavy aloha vakitsika le izy fa ianao kosa na dia mamony vorona zany misy dia tsy tahotra tsy henatra misy Abakoka 7:7 Abakoka 7:7
3:7 azafady. Rehefa hitanao dia vakitsika mafy miaraka amin'ny feoantsika mahery indrindra. Asolova tsy hitako anie le abakoka nitsoahanareo tato ngali izy. Ho vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy, na dia tsy mamontsy na aza ny aviavy. Alleluia. Zany nataony Abakoka ary havana ninninona natrehany. Ny tiako tenena ao anatin'izany tsy Davida rery fa i Abakoka ihany koa ary ny fanotelony ianao ihany koa afaka no tahaka an'izany amin'ny andavanandrom-piainana. Ninninona tsy mandeha amin'ny fiainantsika dia izao ny fanomezam-boninahitra tsy azo ajanona izany mandrakizay. Amen. Aoka olona tsy oferany zava-misy ny fiderantsika an'Andriamanitra, aoka tsy oferany aretina ny fideranantsika an'Andriamanitra, aoka tsy oferany izay mety hoe tsy fisina ny fiderantsika an'Andriamanitra. Ianao no tokony ho aneo ho Abakoka faharoa ianao eny amin'ny misy anao. Ianao no tokony ho Davida faharoa eny amin'ny misy anao, olon'ny fiderana an'Andriamanitra. Mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao dia ny fiderantsika an'Andriamanitra. Izao tontolo izao mimenomenona ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, ianao kosa midera an'Andriamanitra. Tsy hoe mety ny atao fa midera satria izy no Andriamanitra. Amen. Mampatsiaro mihitsy ny amin'ny fahalasana neniko nisy fotoana dia tao anatin'ilay izy tena teneniko anareo, tafiditra ao anatin'ny fanomezam-boninahitra ny fisaorana. Izay ilay resantsika teny am-boalohany. Za tsy nanana fo mihitsy ny tao anatiko hoe nanome tsiny an'Andriamanitra. Tsy nalahelo ve? Nalahelo. Fa izao Andriamanitra misaotra. Fa izay aloha izany. Ary fantatro fa Andriamanitra mpandahatra endry ianao, taiza ny lalako fa mpandahatra endry ianao tamin'ny alalan'ny teniny. Rehefa tsy fantatrao Andriamanitra dia imenomenina ianao. Rehefa tsy fantatrao Andriamanitra dia ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany ianao. Ary irediredy ny faranao eto hanaraka anao tsisy farantsony. Fa rehefa fantatrao Andriamanitra dia midera an'Andriamanitra ianao, misaotra Tompo fa izay aloha izany. Izay aloha izany fitondranao isaorana ny anaranao. Tadidianao ve ny tantaran'ny Ely? Ely anie nisy fotoana nitenen'Andriamanitra Ely mpisorona. Dia Samuel kely atao hoe mpiservira atao aminazy zany nivangin'Andriamanitra hoe izao no anaovako an'ny zanakely satria ny zanakely zany ohatrany hoe naniratsira ny fanompoana tamin'izany. Dia nitenen'Andriamanitra Samuel hoe izao ny zanak-anany ho vonoko e. Dia nitenen'ny Samuel tany amin'ny Ely izy dia ahoana ozy Ely mantsy anazy? Izy ny Jehova, aoka izy ianao izay sitraky ny fony. Inona zany toe-po zany? Toe-po manome voninahitra an'Andriamanitra zany. Tsy fantatrina ny lalovanao androany. Mandalo aretina ve? Midera ho Andriamanitra, Andriamanitra mideranao tsy hoe mba hotsotranonao fa mideranao satria nahoana? Andriamanitra marina mandrakizay ianao. Alleluia! Ninona tsy fisina ao an-trano dia tsy eo dia tena mideranao Andriamanitra fa mahay mampisy ny tsy misy ianao. Fona aminao fa possible be hoe ny eo an-tany ary mbola ho esoriny. Tsy mampitahotra. Fa dera ho Andriamanitra hoe Andriamanitra mideranao fotsiny fa na hampisinao ininona eto na tsy hampisinao ininona. Mideranao mandrakizay. Alleluia. Ndao hoe tiaka mafy ho antompontsika. Natony ahoana fiainantsika anio dia izao dera ho Andriamanitra. Amen. Pino eto izany tokony mba tena pino midera an'Andriamanitra mihitsy amin'izay zavatra rehetra trehany. Amen. Pino tsy mpamenimena. Amen. Tsy hoe izay tsy hitaingina, izay tsy hitaingina, teleferika io izany. Fa dera ho Andriamanitra fa tsisy hidiranao izany. Amen. Farany tsy hamarana fa izao. Teneniko antsika amin'ny ataontsika ihany koa. Andao hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ity ny tena tiako hidirana ao anatin'ilay izy amin'ny ataontsika satria tsika olana antsoina ao amin'ny fahazavany mahagaga dia izao natao hanome voninahitra azy amin'ny ataontsika. Ninona ataontsika ny amin'ny fiarahamonina dia ndao hitandrina sao dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Ndao hitandrina e. Sao dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Za zany mbola tsy hita reto amin'ilay hoe sao dia manao fotoana ny hafa sisa fa tonga dia hoe any amin'Andriamanitra mihitsy aloha. Ndao hitandrina sao dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ahoana ilay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny atao? Ilay hoe tsy manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny atao dia izao zavatra mety hoe hanala-baraka an'Andriamanitra. Amen. Rehefa fantatrao fa hanala-baraka an'Andriamanitra dia aza atao. Rehefa fantatrao ny kolikoly eo amin'ny toeram-piasana fa hanala-baraka an'Andriamanitra zany hahatonga ny olona hanivaiva ny anaran'Andriamanitra, aza atao. Rehefa fantatrao fa hoe tena hoe somary fohifohy izany ilay zipona tsy fantatro na sorta ka hahatonga ny olona hanivaiva ny anaran'Andriamanitra izany ve ny mpivavaka dia aza atao. Azonareo ilay izy?
ianao ihany zany dia efa mandinika hoe tena sao dia mipidina an'ilay voninahitr'Andriamanitra ty ny voninahitr'Andriamanitra mantsy ry havana tsy katikatatra sao dia diso hevitra ianao voninahitr'Andriamanitra tsy kostara tsy hoe akanjo mpamanga dia lobaka mavokely ny ao anatiny fa ny voninahitr'Andriamanitra dia izao isika tsy mampidina ny anarany eo amin'ny fiainantsika tokony omem-boninahitra ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ninona ataontsika rehefa kolikoly ajanony ihany rehefa zavatra mety hoe manana be dia be ny mety hoe tahaka an'izany na fitondran-tenantsika azy rehefa teny tsy manome voninahitra an'Andriamanitra dia aza tenenina fotsiny izany ve dia sarotra aza tenenina fotsinyko sao dia atonga ny olona eritreritra hoe izany ve ny mpivavaka ohatrana ihany dia ajanony tahaka an'izany le izy izany hoe mitandrintsika ny amin'ny zavatra ataontsika ny amin'ny fitondran-tenantsika ny amin'ny tenintsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika mba tsy hampidina ny voninahitr'Andriamanitra mba tsy hanala-baraka ny anaran'Andriamanitra aleloia aoka ny eo an'Andriamanitra amin'ny ataontsika aoka ny indraindra an'Andriamanitra amin'ny atao apetrao mandrakariva ny fanontaniana hoe rehefa anao zavatra iray ianao dia izao hoe apetrao mandrakariva ny fanontaniana iza no mem-boninahitra amin'ity ataoko ity za ve sa Andriamanitra sa mety tena hiala mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra ataoko sa mety tena hoe ho afa-baraka ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny zavatra ataoko ajanony na ho ataon'ny olona rehetrarehetra azy dia ajanony rehefa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra amen ary ny faharoa manarak'izay dia izao mitandrina mba tsy haka ny voninahitr'Andriamanitra amen mba tsy haka ny voninahitr'Andriamanitra misy zavatra mantsy tonga dia fantatritsika ilay tapany voalohany teo hoe tsy mety izany fa mampidina ny voninahitr'Andriamanitra fa misy fotoana ihany koa nefany mety ilay zavatra atao fa indraindray mety lasantsika ilay voninahitr'Andriamanitra ohatra hoe misy olona izany tena ho avy avany dia tena ilaza amiko aloha izany ho raisiko ohatra hoe tena raha lasitraka mahafinaritra ilay fitariam-potoana dia iny izany fa tena izao no lazaiko anao efa 5 taona izay nitarika fotoana ary niary io zanako ireo mitarika fotoana ao an-trano azonareo ve le izy tsy manona anaran'olona ao anatin'izany fa zao dia misy olona tonga ao anatin'ny saina hoe ianona le resandra lasitraka ohatra hoe miora ny anaran'ilay olona manontany azy zany dia zao lazaiko anao miora niary io zanako ireo mitarika fotoana tsy ohatran'izany fa milaza hoe tompo raha mba nomenao any fitariam-potoana raha mba misokatra ao anany lalana afahako mitarika amin'ny fotoana ny fiangonanao eo amin'ny fanatrehanao dia izao ho anao aneny voninahitra mandrakizay aleloia ao anatin'izany ry havana dia izao tsy maka ny voninahitr'Andriamanitra tsika fa izao omena azy mandrakariva ny voninahitra satria nahoana raha mbola omena any afeo afahako mbola mitarika fotoana dia izao Andriamanitra mahatonga ny feoko mbola mivoaka tonga amin'ilay resaka andresantsika tamin'ny voalohany teo hoe izao hoe na ny tongotritsika mijoro na ny saina misaina na ny maso mahita na ny vava miteny mbola Andriamanitra manodina an'io aleloia misy olona ny mandovola ry havana teneniko anao ty zavatra ty misy olona ny mandovola mba hapilatsaka ranomasy fotsiny ny anao ty efa tsy hita intsony izay hanaovana azy any an-trano any tena resaka matotra izany misy olona mandovola mba hapilatsaka ranomasy fotsiny satria nahoana maina loatra ilay maso izany dia tsy afaka na mitomaly ary izy izany dia tsy malatsaka ianao anefa ty ianao ny anoy azy tiako tenena ao anatin'izany ry havana ninninona mba hoe voninahitra omen'ny olona atsika misy fotoana satria tsy maintsy misy ihany koa izany rehefa miaraka amin'ny tompo hoe mba derain'ny olona ianao isaoran'ny olona ianao sy ny sisa dia zao foana averina hoe tsy afaka nanao an'ireny aralahy tsy afaka nanao an'ireny aranabavy raha tsy Andriamanitra mba nanome ao an'ireny aleloia tiako tenena anao anatin'izany dia izao ianao dia mila mamerina ny voninahitra azalaina ny voninahitr'Andriamanitra meo azy foana ny voninahitra nahoana nizaniza mety miteny hoe tena mahafinaritra le ohatran'izao ho azo ny voninahitra nizaniza mety miteny hoe ohatran'izao le ohatran'izao rahalahy ho azo ny voninahitra amena mba ho karazan'olo ohatr' izany anie ianao amena matsiaro ny salamo 5:100 mihitsy andiny voalohany milaza mazava tsara izy hoe aza izahay tompo aza izahay nomena voninahitra faoka ny anaranao irery ihany aleloia olona mpanome voninahitra an'Andriamanitra ny ianao miaingeto manomboka androany amen tsy olona izay mety hoe haka ny voninahitr'Andriamanitra sanatria izany teneny eo akaikinao sanatria amiko raha vavy sanatria amiko raha lahy sanatria amiko ny haka ny voninahitr'Andriamanitra ho ateriko an'Andriamanitra soma tsara mihitsy ny voninahiny amen ry havana malala toritentsika dia milaza manambara mazava tsara akopa manome voninahitra toe-po manome voninahitra apetrao ny fanontaniana hoe tena iza no aseho ao anatin'ny zavatra anankiray rehefa anao zavatra iray ianao apetrao hoe za ve no hita sa Andriamanitra rehefa za no hita dia ho atsaniko raha za no hita nefa ka tena tokony ho ataoko ola izy dia ezaka ny tsy ho hita fa ho asehoko Andriamanitra ateriko azy ny voninahitra mandrakizay amen voarahinao ve ny afatra androany
ao koa mpanome voninahitra an'Andriamanitra mialeta ianao dia tena mpanome voninahitra an'Andriamanitra hitan'Andriamanitra izany fonao zany asaiko ianao hitsangana ao anatin'izany ary te hilaza ao anatin'izany ny afatra ny rahantsika teto ho an'izany voninahitra aleloia ndao hivavaka sika ao anatin'izany dia hilaza sika hoe tompo apetrao aty aboky manokana ny toe-po mpanome voninahitra ny anaranao araka nambarako anao teo ndao hilaza hoe tompo zany mbola mijoro androany ny fanoratenako zany mba tafafindra ny ala tamin'ny maizina ho ampahazavanao mahagaga tsy misy omem-boninahitra afa-tsy ny anaranao tiako mihitsy ianao anao vavaka tahaka an'izany hoe za Jesosy eo karazan'olona tsy ho voavonjy mandrakizay na ny amin'ny asako na ny amin'ny ataoko na ny amin'ny zavatra vitako misaotra Jesosy fa voavonjy no ianao ny aviany famonjena ary ianao ny miazona mandraka androany ndao hisaotra ny tompo mihitsy hoe tompo raha mbola misy etaeta mbola reko androany satria ianao ny miazona an'izany isaoro mihitsy hoe tompo zany efa imbetsaka ny te hemitra zany efa imbetsaka ny ohatrany hoe latsaka kely mihitsy ao anatin'ny fiarahana aminao hoe fa te hisaotra anao androany hoe tena misaotra tompo fa ianao ny miazona ny fandroratenako androany misaotra fa ianao ny miazona ny ampanampoko miaraka aminao misaotra tompo fa ianao ny matoy izao anahy tsy ny herinaina ny tanjaka tsy raha ianananay akory azy Andriamanitra te hilazay androany sy ny volanay sy ny fahefanay amin'ny fiarahamonina sy ny toeranay eo anivon'ny fiarahamonina sy ny toeranay eo anivon'ny fanompona fa te hilazay tompo ianao ny matoy izao anahy ianao ny matoy izao anahy mendrika ny fisaorana ny fiderana ny fanindraindrana ny fanandratana rehetra ianao Jesosy Kristy tompo ny fiainanay aleloia dia atao vavaka ihany koa androany hoe tompo apetrao atao boky ny anome voninahitra anao tahaka ny Habakoko tahaka ny Davida ninona tsy mety eo amin'ny fiainako ninona zavatra trehako androany ambarao mazava tsara mihitsy raha marary ianao dia lazao tompo na marary azy androany za dia hitoy anome voninahitra ny anaranao mety mandalo zavatra maro samihafa ianao mety miatrika trosa ianao mety miatrika zavatra be dia be atrehany rehetrarehetra ianao mba zao lazaina hoe tompo ninona trehako androany dia anome voninahitra anao hidera ny anaranao anandratra fisaorana ny anaranao mahagaga tompo meo anay ny fo manome voninahitra anao isanandro meo anay ny fo mpanome voninahitra olo ny fideran'izay olo ny fanomezam-boninahitra zay olo ny fisaoran'izay aitsio ny fonay hifanaraka amin'ny fona raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto